Ny baiboly zany dia afana no hoentiny eto aminao manroana. Ny baiboly a na tenin'Andriamanitra. Marina fa manana ny hevitro ihany aho za manokana fa tiako tena hatsapa zay voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao zay manaraka an'izao afatra izao. Matsiaro ny tenin'ny Samuel ampaminany aho indray manera hiakatra teo amin'ny fitoram-panjakana Saoly mpanjaka. Rehefa avy nosorany tamin'ny dimy eo izy dia niaraka izy mirahalahy fa teny an-dalana dia najanony Samuel kely i Saoly manao hoe mijanona kely ianao izy io ilazako ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandinika an'izay teny zay aho havana dia matsiaro mihitsy ny fiainantsika rehetrarehetra zay no fa Andriamanitra te hiditra te hanoro antsika amin'ny zavatra zay miverina hoe na miveritsika madinika kely ty amin'ny fiainantsika fa izao natao manao havana raha te haombitsika tsaro foana zay teny zay mijanona kely aloha ianao hoe ilazako ny tenin'Andriamanitra fa izay havana hitako tena tsy ampy amin'ny olona maro. Rehefa anao zavatra na inona atao zavatra lehibe aminao ry havana izay tena amitoren'Andriamanitra Samuel zany hoe mijanona kely aloha ianao mba ilazako ny tenin'Andriamanitra. Androantsika ilohateny hoe mikasika ny tsy fananana azy io dia izany mihitsy no natonga eo amin'ilay lohateny a manao hoe ny tombony no ny tsy fananana azy maneran-tany ahoana kosa fijeny ny baiboly ary ahoana ny filazan'ny baiboly an'izany mila fantaritsika zany hoe manafaratsy zany tsika sahirana za tena mahita kristianina be dehibe mihitsy tafalatsaka ao anaty tsy fananana azy izy kanefa mila fantarina ny tenin'Andriamanitra. Aza mandeha fotsiny ianao araza mametraka ohatrany hoe fiara manetsiny lay toerana na le fiarahamonina misy tsika fotsiny tsika raha vo tsy fanana ny tenin'Andriamanitra fa ho atsika kristianina indrindra tian'Andriamanitra ianao mba tena hijery tsara ato anatin'ity soratra masina ity satria ny baiboly Andriamanitra miteny amintsika ny soratra masina ny baiboly noho izany ny zavatra rehetra zay atao na inona na inona raha vo tsy ny tenin'Andriamanitra no mitarika atsika na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy tafalasaka tsika ao anatin'ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny misa iantoko fahenipolo hoe ino aizina ny manarina ny tany ary Ezipito izy manarina n'izao tontolo izao. Ny Ezipito tia nytenenina amin'izany hoe havana ny fahamaizina-tsaina ny fahamaizina-tsaina ny fahamaizina ara-panahy zany no tena tonono ny soratra masina amin'izany. No izany anoany ianao mba atao fifanen'ny tongotra ao ary fanazavana analanao ty tenin'Andriamanitra ity. Ato anatin'ny baiboly ato hoe havana misy karazana ataoko ny teny frantsay chômage endrika chômage anakoho ato anatin'ny baiboly jereo tsara ary mila fantaritsika tsara zay a mila jerentsika tsara aiza ny toerana misy ianao fa ny tenin'Andriamanitra no miresaka atsika hoany. Sokafy ny baibolinao ato amin'ny Tesaloniana voalohany Tesaloniana faharoa azafady toko fahatelo ny ndiny ny faraika amby folo jerenao tsara ity tsy fananana azy anankiray ity hitatsika ato anatin'ny baiboly hoe andaminao misy karazany roa izy fa ity no ny anankiray zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy fahaliana io sy fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa kory fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona. Averiko ilay mandeha mba ho hitanao tsara ty andimy ny faraika amby folo ity renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa kory
fa mivezivezy foana mirara ny an'olona na kristianina na tsy kristianina tratra ny tenin'Andriamanitra ity daholo reo mivezivezy foana kozy jereo tsara mirara ny an'olona za efa tena mandinika ny ty Madagasikara ty ohatra aloha araky ny mazavatra hitako teto anankiray tena mampahantra ny ty Malagasy ty zany zavatra zany no hitako be lehibe matetika aloha mandeha bus miarany aminay maraka tonga aty dia zao ny zavatra hitako manomboka miarany aminay any ranona ohatrany mahita olona mitaingy tamboho fotsiny be rehefa tonga eto analakely iny no jerevina izy etsy mizaridaina izy fa bidibidina matanjaka sy vehivavy matanjaka eo mavita mandany any fotsiny miresaka tsy manao ninninina ary tsy magagara tafalatsaka amin'ny zavatra matsiravina mizeny andany iny ianao miara iny antoana analakely maraka tonga iny amin'jany iny amin'ny avenue de la Libération ahitana olona matanjaka be dehibe sy vehivavy matanjaka be dehibe manarivandro ahoana moa ny avanantsy anty Madagasikara amintsika ireo fotsiny resahako anao za tsy mbola miresaka zavatra hoe zavatra tsy hitany masontsika fa ireo zavatra io hitany masontsika ary tsy magana tena toroko anao ity fireneny ty raha tafalatsaka amin'izao manaitrantsika itsy ny tenin'Andriamanitra ny ava itory ty filazantsara ty ary ambaratsy amin'ny tahotra mihitsy fa izany ny fanomarina tokony reniny olona betsaka loatra ny olona tondrono zao tenin'Andriamanitra zao andraso ny meko anao rety tenin'Andriamanitra reto mba ho hitanao tsara fa ireto karazany tondrono tenin'Andriamanitra io raha nijerena zao misy akamonina ny boky ny obolana no Solomon nanamoratra azy ary tiako anao hitodika amin'reto jerevinanao tsara kely asesy raiso ny boky ny obolana anoranao kely re amin'ny tenin'Andriamanitra reto misy tantara soratra masina vitsivitsy reto ho jerentsika obolana toko faharoapolo ny andimony faefatra ahoana misy tenin'Andriamanitra ny malaina ozy sy mety miasa amiririnina ka dia hangataka izy amin'ny fararano fa tsy mahazo le tsy manana azy io tiano tenenina amin'io malaina io misy zany karazana chômage vokatsy ny fahalaina ambarany tenin'Andriamanitra vokatsy ny fahalainana dia zao manome tsiny olona fotsiny manome tsiny olona rehefa tsy misy vola ny posiny ny olona ny mentsiny ny mpitondra ny mentsiny ary mahavarina aminy ry havana dia zao jerevinareo tsara ty tenin'Andriamanitra amin'ny obolana toko fahenina amby roapolo ty manomboka ny indimy faharoa ambin'ny folo misy teny ohatran'izao telo ambin'ny folo azafady obolana toko fahenina amby roapolo hoy ny malaina misy liona ny tana misy liona ny an-dalambe toy ny varavarana midina amin'ny saviliny dia toy izany no kamo amin'ny fandriana ny malaina mandarina ny midoviliny nefa ny mampakatra azy eo mivavany dia manisasatra azy ny kamo manao tena mireto ny olona fito izay mahavary tsara ity karazana olona kamo ty dia jerevinareo tsara mahay mantaratra izy sy tenin'Andriamanitra mahay mantaratra rehefa teneninao izy mba misarana bafy tena mahay mantaratra jereo tsara karazany mihoatra ozy mihoatra ny olona fito zay mahavary tsara hoafana kery avana zany olona fito zay mahavary tsara zany lesiny zany rehefa miresaka aminy ianao ka mampiresaka azy mba mesara lana mba mesarana bafy dia tena mpandaratra mitsy olona io vokatry ny akamona firovatena fotsiny firovatena
Solomon nahita zany ary marina foana zany marina zany indrindra mba malasa ihany mieritreritra hoe misy firenena ndray tsy manana an Jesosy akory any tahaka ny Japon io ohatra tsika rehetra nga mamafantara fa i firenena Japon io ery havana vitsikely raha tsy diso ny fitadiko to 3% fotsiny ny kristianina amin'ny firenena Japon io nefa hitatsika fa deuxième puissance mondiale amin'ny économie io io Japon io fa rehefa tena jerena izy dia zao ozy tenin'Andriamanitra mahazoto amin'ny asa mahazoto amin'ny asa dia tsy magaly firy-tankely io Japon io fa nahoana izy matanjaka be satria miasa Andriamanitra kinavana mandrotsaka amin'ny fitahina amin'ny tsara fahalasa ratsoanava rehefa mahazoto ianao dia mahazotoka ny an'io ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ogorana any manao hoe mahita olona kina amin'ny asa mivay ianao izy eo akinany mpanjaka izy noho zao fa tsy mipetraka amin'ny olona many atana marina zany iza mono tsy manaiky ny firenena kely io fa rehefa manaraka ianao i Eropa manontolo saika manana zay toetoetra ohatran'izay izy ny aty amin'ny Asia dia manana zay toetoetra zay fa aty amintsika ty Afrika ty ity amarany tenin'Andriamanitra rehefa tiako taminao tena toy ny varavarana miodina amin'ny savily dia toy izany ny kamo ny fandriana rehefa tonga any an-tranonareo mba akisa ohatran'izao varavarana inona ny zavatra hitanareo ohatrany mba mandeha zany ohatrany hoe mihetsika fa tsy mandeha io fa sur place ny teny frantsay eo ihany azany toetra ny kamo ohatrany mba mihetsika zany izy fa tsy mavita niny io mba soratra masina mangatin'Andriamanitra tena tadidiny mihitsy io misy liona ny an-dalana misy liona ny an-dalana be zay ny atsotsika hoe excuse mahita zavatra ho tenenina foana ny kamo da namba arevokely ty zavatra teny tokotany zavatra mbola zao ny akanjo da namba vidimy zavatra teny voazao mihitsy na voamianao manila ve ty fahantsady zany hoe milesina dia tsy maintsy mahita excuse ny kamo zany avana tena mandinika ty firene ty tena izany mihitsy mahita zavatra tenenina izy rehefa tsy anao asonenao toko tenin'Andriamanitra mba toko mba ho hitanao mihitsy zay to zavatra zeto obolana toko fahafolana izy fa andininy ny fahefatra le nijeritsika teo volaza ny tenin'Andriamanitra hoe tonga malahelo zay miravoravo tanana fa mampanakarena ny tanana ozany mazoto zay rehevinareo tsara midika ny malahelo dia mandry zany hoe lasa mamontra io le kamo sokafo koa ny amin'ny andininy fahateloambin'ny folo mahafinaritra mihitsy havana ty boky ny obolany ty satria marina mihitsy fa tena nomen'Andriamanitra fahalalana be dia be mihitsy dia atao hoe Solomon tena ary tena hita ny arinandinika tsara izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahefatra ho izy ny fanahana kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahiny mazoto ho atavely ty le ataontsika hoe ry havana hoe revingadra io ny kamo manana tena eritreritra tena anina be tsara misy ny eritreritry tsara ny olona miasa zany eritreritry fa izy tsy mihetsika izy tsy manao mihitsy izy rehefa mivory ny mpametraka sosikevitra be dibe betsaka misy ny azo sosikevitra zao atao fa izy tsy mety manao an'io izy tsy mety manao an'io zany ny avana karazana chômeur anankiray ahitanao anaty soratra masina aza fa misy eto ty firenentsika malagasy tia mahatonga ny firenena tena tokokanao mahazo lasa manjenjena fotsiny mba fantatro ny havana
ny sauveur voalohany tety ambonin'ny tany Kaina. Zao nataon'Andriamanitra rehefa avy namono ny raharaha izy. Hozy Andriamanitra hoe ataoko mpanjelijely sy mpirenireny ambonin'ny tany ianao. Tena ataoko hoe misy hoa karazana olona matanjaka be vezivezy fotsiny a. Ay adino reny karazana olo reny fa divoly kely avana dia zao e. Irinony reny no tena ampiasay. Ahoana hozy Andriamanitra tamin'ny Satana. Avaisanao Satana. Nandeha ozy. Jery teny rehetrarehetra reny. Zany natao Satana zany mandeha Satana. Ary tsy izy tena ampiasainy fa reny karazana olo reny. Rehefa tsy miasa ianao miavana, tsy maintsy fitaovana eo am-pelantanany devoly ianao. Avy nandeha aho izy. Hitanao ve Jehova mpanompo ozy? Hitako izy. Ino ray tsy azo fitiava. Tanao am'izany. Jehova tsy azo fitiava mihitsy. Satria lehilahy tena nazoto. Ary raha misy mpanakarena tamin'ny amin'ny Jehova dia Jehova. Zay rehefa tenin'Andriamanitra reo. Ary toroko anao indrindra fa ho antsika pino. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra zay nivakiko taminao tamin'ny Tesalonianina io aho. Le hoe mandeha ity fampianarana tontatsika Tesalonianina ity moa raha tena marina. Navatan'Andriamanitra mihitsy ho an'ny kristianina hoe rehefa misy sasany ao aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa koa fa mivezivezy foana mirarany an'olona dia ao miteny 12 izy. Fa zay nanao toy izany izy dia didinay sy anaranay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hinana zay azy ihany. Zay ny mariny tenin'Andriamanitra reo ambonimbony iny izy teny 12 manao hoe zay tsy miasa dia ao Kristia. Ny kristianina ny havana tena tian'Andriamanitra mihitsy any. Araka nambarantsika teto hoe mba ho modely tarafin'ny olona masika kristianina any amin'ny toeram-piasana. Mijery ny olona, mijery ny kristianina. Na tena mipetraka amin'izany tenin'Andriamanitra zany ny kristianina. Jerevinareo ery havana zao fampahirezana na fampianarana napetraka ny apôstôly Paoly a. Jerevinareo dia mindasan'ny apôstôly toko 19. Tia tena natoron'ny Paoly mihitsy ho an'ny fiangonana rehetra tamin'izany fotoana zany ary antsika koa. Tsy mba naniry vola fotsy na volamena na lamban'olona aho fa fantatro ihany firentanako retony miasa mba azahoako niaraka tamiko sy izay ilainay. Ary efa nasehako taminareo zany zavatra zany fa tokony hiasa toy izany koa ianareo mba hianatra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin'i Jesosy Tompo manao hoe mahasambatra kokoa ny mameno ny manay. Ny apôstôly Paoly no mampianatra an'izany ihany. Raha misy angamba tena azo lazany hoe mpanompon'Andriamanitra goavana tena anisan'izany ny apôstôly Paoly. Indrindra manko tsika tomponao raha kristianina mety lasa eritreritry ary reny tena fandrika be ho an'ny devoly. Fandrika be ampiasainy ny devoly tsika. Indrindra itsika na vita fianarana ohatra azo maîtrise. Pino mahazo maîtrise, pino mahazo doctorat, pino mahazo bac. Dia niremay tsika dia verytsika mihitsy fa hoe raha tsy asa araky ny eritreretiko tsy anao mba fantatrao moa avana amin'ny toerana Mosesy. Mosesy zanaka nitezanaka ao zanaky ny mpanjaka tao Farao. Zany raha standing de vie ary ny fitenenana. Avo be zany tena milazanao avo be zany. Hitan'ny Mosesy daholo ny zavatra rehetra tao. Fa izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hitantsika ato rehefa mamaky ny tantarantsika. Rehefa nandeha izy nandositra nandeha tany amin'ny tendrombohitra dia izao. Tsy tonga rehefa tonga tany amin'ny tanàna ankiretany Midianina izy tsy mipetrapetraka fotsiny. Fa lasa niandroky nampiasain'le olona tao izy niandroky. Azo Mosesy atao mihitsy akeny teny tamin'ny olona hoe zany ry olona manana niveau ambony be. Ahoana no asenao miandroky? Fa lesy zany rehefa misy ny tenin'Andriamanitra nosoratany zany mba ho atsika rehetra aty ho arina.
satria anao kristianina atovy zay asa hitanao inona ny asa nataony izy anareo mpivarotra izy lasa mpivarotra tamin'ny toerana anankiray eny amoron-dalana nampidinga daholo dia mandeha toerana rehetrarehetra io fa tena toko anao fa tsy nahita asa mihitsy izy fa nasen'ny tompona araiky aloha le fivarotana teo amoron-dalana miafy teo le raha nefa raha izy zay ihany hoe nalasan'ny tompo zay le lalan'ny faneteteny zay ihany nalasan'ny tompo e lalan'ny faneteteny zay nalasan'ny tompo ka androany re avana sehoan'Andriamanitra atsika iosikazy anakiraha io fa tena Andriamanitra mihitsy ianao hiala amin'izany atao hoe fahalainana fakamona itoetsaina ao anatsika io any mahatonga atsika lehilahy raha tsy miova ozy ny tenin'Andriamanitra miovana raha kristianina koa moa ka maheno am'izao a miangonao ty andaran-tsoratra masina amin'ny Romanina toko 4:4 miovana amin'ny fanavozana ny saina mba tsy tonga somerana ka mezan'ny olona hoe mivavaka venareo ka maninona ary nareo tsy manamasina ak'izao tsy mety zany miavana tsy mety zany fa asiany izy manao fataka ny mosesy e tsy niazo ny sandinina hoe ohatran'izao a fa zao niasa izy lasa mpiandory izy za mino mihitsy fa tsy nianaran'ny mosesy mihitsy keny avana zany mpiandory zany olona zanaky ny mpanjaka izy veny dia zay natao hatramin'ny mpanjaka dia ahoana moa ny lasany oty fa nirahana tany izy rehefa tonga tany amin'ny toerana zay nalia tany izy miany atanjany ny apôstôly Paoly raha misy olona tena azo lazaina hoe tena mana-tsaina olona niteny fitoeny ny apôstôly Paoly fa ozy ny teny iovakitsika teo ireto tanako reto miasa mampianatra antsika rehetra zany miava mba tsy tomoemoem-pona matetika manko mifanena amin'ny karazana olona navita fianarana kristianina dia zao zaho kosa aloha tsy hanjaitray efa finotoana izy tsy mahita azy androany asehon'Andriamanitra aminao ry ava fa tsy ato anaty soratra masina mihitsy raha kristianina koa ianao ka hipetrapetraka fotsiny fa tian'Andriamanitra ianao hiasa tian'Andriamanitra ianao hiasa ozy ny tenin'Andriamanitra fa masambatra kozy ny manome noho ny mandray zay ny sokajy anankiray a hitanao ato anatin'ny soratra masina mikasika an'izany hoe tsy fananana azy zany ity sokajy anankiray ty lery havana dia zao mba hiresaka kely tsika ny tsy fananana fateraka reto zava-misy eto amin'ity fiarahamonina ity a dia ny fiheviny Jesosy Kristy eny amin'ny raha onylanitra zay raha tsika manana loatra itonanao ato amin'ny Mateo toko 7:20 aho a sy ny Luka toko 2:20 raha metananao soratra masina fa ireto zavatra reto koa dia miteraka ny tsy fananana asa eo ny olona maro ny firenena ka miteraka fanantrana ka mety lasa manko ny eritreritao hoe ahoana raha mety ohatran'izao zay kanefa ahoana ny mahatonga an'izao a adony ndininy fa toko 4:17 dia miresaka haky ozy ny tenin'Andriamanitra hoe Mateo toko 4:17 andriany sy filazana ady ianareo 17 izy firenena hitsangana mely firenena ary izy fanjakana hitsangana mely fanjakana ady miteraka tsy fananana azy zava-misy eo fiarahamonina koa ty ary ty zavatra resako anao ty a famantarana asehon'i Jesosy amin'ny fividiny amin'ny lanitra rehefa maky ny Mateo toko 4:20 io sy ny Luka toko 1:20 dia milaza fa ho avy ny tompo a ary milohany evin'ny tompo dia isy hatos zay miteraka anisany miteraka zavatra matsirafy ny tompony tany avany amin'izany atao hoe tsy fananana azy dia niady reo ady tatsika isan-karazany ny firenena iny Europy atia Moyen-Orient atia
antsika moa dia fa tsy tenenina tso io ambarany tenin'Andriamanitra niady tena toroko anao nanomboka tamin'ireny atao tsika raha tsy dia lavitra akory ao fa teo amin'ny première guerre mondiale nakatreto amin'ny deuxième guerre mondiale dehibe tena toroko anao ny olona tsy nanatsy ary midika tsy fanananasa mazava ho azy tsy misy amikoany tsy misy volana amelomana ny amponana ary natinana tsy tiana dia zao na ianao fatomosary na ianao angalatra na ianao iganja zany no materana izy voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa akaiky ny tompo azo vanina menantsika zao matsiravina ny ady raha voapianao fotsiny raha io tsy mahagaga ry amanata be tokantrano ray mpianakaviana tsy manana zany amin'ny mpivelomana zany ady lehibe ny resahan'io fa anao ntsika jery ady isa-tokantrano raha na ino reportage kely nareo tao amin'ny RTA tamin'ny herinandro dia tena mampalahelo vokatry ny ady na mpivady ady na mpivady mijaly ny zaza ao tokantrano tsy mananasa ny anamako efatra ny zana mahavarina ny ateraky ny ady tena toroko anao ny vokany tsy maintsy misy fahoriana ao tokantrano eo ny firenena tsy maintsy misy fahoriana ao firenena zany ny vokatry ny ady avaiza ny ady ozy Jesosy ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko fadimy avao anatinareo ozy avao anatinareo no voany ady ary natinana tsy niny araky namarako teo maninona fiarahamonina izy io rehavana memafy izy io ozy ny tenin'Andriamanitra raha mijery ny Apokalypsy toko fahenina anao andininy faefatra dia fahatapony mihitsy io fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny efarany io dia hitonany olona ao ny ady lehibe an'Armagedon eo amin'io Apokalypsy toko fahenina iny ao andininy faefatra misy tenin'Andriamanitra tahaka izao hoe misy anjely mivoaka ozy ny soavaly hafamina koa ny voaka ary zany taingina azy ozy dia navela naisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamono'ny olona ary omena ny sabatra lehibe izy faratapony io ary ny faratapony mitoy amin'io eo amin'ny Apokalypsy toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo andininy fahenina ambin'ny folo azafady ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hébreu hoe Armagedon ireny ady miteraka tsy fanananasa be dehibe milohany hividy Jesosy eny aminao anaky ny anankiray tena matiko anainananao misy amany dia zao raha tafalatsaka ao anatiny zany anao ka kristiana ho anatiny zany satria dia nainge amreny ady hitanareo firenena mamety firenena reny dia zao hoe misy kristiana ao anatiny reny fa zao niany mba tiako resana aminao kely ty témoignage na olona anankiray ty tamin'ireny première guerre mondiale reny dia zao ny témoignage ty fianakaviana anankiray rehefa milatsaka ozy ny bomba ny Allemagne nandalo teo amin'ny firenena misy anay dia zao mivaratra reny tsozo ny filatsaky ny bomba ao an-tokotany eo akaiky ny tranonay sisisa fa izao izy sy mikasika ny tranonay misy ny bomba sy mikasika ray misy ireo bomba bide eo zany latsaky teo amin'ny firenena misy anay tena tiako apetraka aminao ary tena tiako resana aminao zany dia zao
tena matsiaro ny tenin'Andriamanitra mihitsy any amin'ny Malakitoko fahatelo any hoe ho avako manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra. Na misy aza riavany zany a tena tompo anao hoe misy aterantany, misy tsy fananana azy ateraky ny andro. Ny olona tena matokony an'Andriamanitra tsy miova misy ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy miovy teny fikasan'Andriamanitra io a ain'Andriamanitra foana no mamelona anao, fa tsy ataonao excuse fotsiny le hoe tahaka zany izao tena ny tena zanak'Andriamanitra ny avana mijery tsara ny teny fikasan'Andriamanitra, fa ain'Andriamanitra foana no mamonjy ianao ao anatin'ny korotana be. Zavatra efa nisy tamin'ny andron'ny relisy zany, tamin'ny andron'ny relisy any rehefa efa nisy ny ady e natolo zareo fa irano misy ny zanak'Israely. Ny sasany zay tsy nitao ny zanak'Israely tomponao ny fampihinana ny zanako hoanina androany fa niany ara-pitso. Samy zanak'Israely daholo reo a samy manana ny tenin'Andriamanitra, fa zao ny tena matoko ny teny fikasan'Andriamanitra tsy vokitika mihitsy. Na ninona zay lisa tsy mihinan'olona to, fa na ninona sasany mihinan'olona. Ny dika zany ain'Andriamanitra foana ny namelona fotoa. Ny tena tiako ampahirizina anao amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao marina fa vanina ny farany ary anisan'ny famantarana anankiray asehon'Andriamanitra ato anatin'ny soratra masina zany mba hatonga antsika rehetra tena maino tsara ka na misy azy zao le ataoko anao riava. Andriamanitra mahay manome ary mahay mamelona, mahay manome asanao zany Andriamanitra. Marina foana ny ambaran-tenin'Andriamanitra hoe aza manana inona na inona, marina foana zany ho an'ny tena zanak'Andriamanitra ho nakony ny ady reny. Fa manaiky fa tena misy ny ady ary Andriamanitra raha teo milaza zany eo amin'ny io mivakitsika teo matotoko efatra ambiroapolo. Inona koa ny faharoa mahatonga tsy fananana asa famantarana hitantsika ato anaty Baiboly eo amin'ny matotoko fa efatra ambiroapolo any dimy fafito no ahitanao milaza mosary izy. Jerevinareo tsara fa nafanateraky ny mosary io a mety kak'Andriamanitra amin'ny firenena anankiray. Hitantsika zany teto Madagasikara efa nisy an'izany fa misy faraka tena potika daholo mihitsy, potika daholo mihitsy ny vokatra sy ny minona ary betsaka misy ny olona tsy manana azy. Fahoriana amin'izao vanina ny farany zao zany miteraka tsy fananana asa be lehibe zany. Reny antsoina amin'ny teny frantsay hoe cataclysme naturel reny, cyclone, orohotany. Hitantsika ato anatin'ny soratra masina daholo zany miteraka fampotehana orinasa ary mahatonga olona maro tsy manana azy. Famantarana na zay ny tenin'Andriamanitra zany fa izao na misy an'izany aza zany famantarana zany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe avako manompo azy sy tsy manompo ahy. Tsara ovinao tsara zay. Raha sena tafalatsaka ao anatiny zany ianao, zany nambara teo zany hoe mosary zany Andriamanitra ny havana tena mahay mamelona olona amin'ny fomba mahagaga. Tena toko ampahirizina misy manko zany matsoketaka ianao satria iamafy zany ny havana eto ty firenena misy antsika ty mbola sy nantonany fotsiny izo zavatra misy amintsika zao e. Fa tsy tokony ataitra ianao raha mijery ny soratra masina dia fa famantarana zany voalaza ny tenin'Andriamanitra anaty Baiboly fa efa akaiky ny tompo ary efa akaiky ny tompo ny mafy tena toko anao ny mafy farany teo azao na eno avany Ambatondrazaka mianatany efa 2250 ny padi na iny farany azao maro efa tafakara 3000 ny padi. Za manokana tsararano zany fa manana an' Jesosy ahy e, manana an' Jesosy ahy. Famantarana lazay ny tenin'Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly zany fa iamafy zao manana zao vaninao mienantsika zao dia zao mihitsy ny sainao ao anatinao raha zanak'Andriamanitra ianao. Mba tsy hanaraka ny fomba fiteniny zao tontolo zao ianao fa tena mety misy etoratra tena manaiky satria zany voalaza ny tenin'Andriamanitra ateraka ireny
tenin'Andriamanitra ianao todifona amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voarebirebin'ny zava-misy ianao fa zavatra tsy maintsy mitrano zany fa ho avy ny tompo ny matio toko faefatra amby roapolo sy ny lioka toko faraky amby roapolo ry avana ndazony mioko anao ty andalatsoratra masina amin'ny lioka toko faraky amby roapolo ty ny ndininy fa dimy amby roapolo hoy izy famantarana moa zay ny masoandro sy ny volana sy ny kintana ity ambony ety ambonin'ny tany dia izy fahorin'ny firenena amin'ny fahaverezana kevitra noho ny firompona ny ranomasina ka horeraka ny fon'ny olona noho ny fatahorana sy ny fiandrasana zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny heriny lanitra rozomozona reraka ny fon'ny olona jereo tsara ny avy raha kristianina ianao toketo jereo tenin'Andriamanitra reraka ny fon'ny olona amin'izao fotoana izao vokatry ny aty vokatry ny mosary miakatra ohatran'izao midika ny fiakara midiberana io tena avana mitonanao makany amin'ny mosary io raha zao hoe miapanao ty tenin'Andriamanitra amin'ny apokalypsy toko fahaenina ny vakitsika io dia misy ohatran'izao ny tena dikanyio ambarany hoe amin'iny fahaenina le hoe soavaly mainty mitaingina azy dia mitondra amin'ny zana teny an-tanana ary nare feo aho ozy ka toa nisy feo teo voan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary titika eran'ny fatambarikely venty koa ny vary ordia intelo ny fatambara ary aza manimba ny dimino ozy na nydivainao ny dikany io dia izao zao zavatra tentsika zao misy eto Madagasikara zao na titsika na tsy titsika ny faminanina milaza zao ry avana fa izao milohany vinty Jesosy iny amin'ny ranolanitra mimasana ohatran'izao ny fiakaram-bidiberana rehefa tena mpahiratin'Andriamanitra tsara ny masonao dia hitanao tsara ahoana ny tena mahatonga zany tsotra ny vary kitian'Andriamanitra fotsiny ny vidina petrole mba fantatro efa 59,75 dollars izy amintsika presaka kitian'Andriamanitra fotsiny io miezika daolina amin'ny poketratsika rehetrarehetra dia vokatry ny tsy fahalalana tenin'Andriamanitra io dia mifampipanga rianina mahatonga an'io rianina andro any asehon'Andriamanitra anao ry avana fa raha kristianina koa anao tokony ho vonona tsara memafy tena tompo anao zany miakatra faratapiny io apokalypsy toko fahaenina io zany akeny avana ny mahatonga ny any voalazany apokalypsy toko fahaenina ambin'ny folo hoe hipoitra amin'izay le lehilahy lota le président mondial hipoitra amin'izay izy anao démonstration amin'ny olona hipoitra ho avy azo vanina menantsika zao efa manomboka mametrapetraka tsara ny faminanina ato anaty baiboly avana tsy maintsy tanteraka tena milazanao ary ho avy ny andro ka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahazo ny vidiny olona raha tsy mahazo marika 9,7 miakatra ny vidibena misarotra ny dikan'izany tsy maintsy tanteraka ny faminanina ny tenin'Andriamanitra ny dikan'izany rehefa fa inona ny anjara toerantsika rehetrarehetra raha mahinao zany tenin'Andriamanitra zany aza varim-barina fa mafiso ny finoana mafiso ny finoana aza mijery ny zava-misy ianao fa horeraka ianao na mijery ny zava-misy ohatrany misy nangaro kosa efa mividy zavatra kely 25 000 na voaka ohatrany tsy dia very vola tsy very vola ianao fa miakatra izy mety be ohatrany tsy tonga saina zany eka azo dia mivery vola zany anefa ohatran'izao tato anaty poketrako ho avy ny fotoana ozy ny tenin'Andriamanitra venty ny vary titika ny kristianina ry avana amafiso zany ny tena tompo anao ny
amin'ny ranomasina atao anaty baiboly vahoaka morondrona zany ny vahoaka ny problema miakatra morondrona isanandro reraka ny vonony miakatra ny tension miakatra midobodoboka mihitsy ny ain'ny sasany mahatonga ny grevy antsy grevy any reny ava atoroka anao vokatsy zany fahamarina ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka tsy maintsy tanteraka atoroka anao zany tsy azo sakanana zany fa rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra ny olona tsy maintsy tratra ny marany soratra masina io anao vezaka ho anao raha lasana vavy kristianina manatrika azo afan'Andriamanitra zao ny zavatra tokony ataonao ry havana mba tsy ho tratra zany ianao mivirena amin'ny fankatoavana tenin'Andriamanitra mba tsy hatonga anao vizana satria natitsika anazy titsika tsy maintsy ho avy zany ary ny amarana ko azy ry havana misy tenin'Andriamanitra ty atao matotoko efatra amby ty andimy ny fahavalo sy ny fahafolo ny tena tiano tenenina amin'io ty zao anankiray mahatonga ihany kio ty mahatonga tsy fananana samana fanenjehana raha-pivavahana dazo mevakiko voalohany andimy ny fahavalo manomboka fa zany rehetra zany ozy ny fiandohany ny fahorina ary dia tolona amin'ny fahorina ianareo izy ka vonony ary koa ny firenena rehetra ianareo izy noho ny anaro ary am'izany ozy dia tafitohina ny maro rehefa pepanga sy fangahany izy ary izy ka minany sandoka maro izy tsangana ka hamitaka ny maro ary minna be tsy fankatoava-dalàna dia mangatsika tikavany maro dia lioka toko faraky amin'ny roapolo andimy ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ary raha tsy olona tonga izany rehetra zany dia sambotra anareo izy ka hanenjika sy hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao amin'ny tranomaizina ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako dia ho tonga vavolobelona aminareo zany koa horeno momponareo zay tsy hevitra raha teo zay avalinareo fa izaho nanomena ny vafa saina zay tsy azo ny fahavalonareo rehetra valina na resena ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rara sy ny havana matsaka izy anareo noho ny sasany any koa ny sasany aminareo dia ho vonono ary hoanany ny olona rehetra ianareo noho ny anarako nefa tsy overina dia ny singa olo ray eo milohanareo azy amin'ny faharetanareo no ataranareo ngenareo ity resaka fanenjehana ara-pivavahana ty ry havana dia miteraka ihany keo tsy fanana azy ohatra resahako anao ty mbola makelikely izy eto amin'ny firenentsika fa fijeriko azy efa manomboka fa mimiditra misy asa sekoly sasany tena toroko anao raha voafa fotsiny fivavahana eo aminao dia efa tsy voaraina misy karazana orinasy raha voafatany anao fampino dia efa tsy voarainao zay ty resaka fanenjehana raha-pivavahana ty tena toroko anao tsy zavatra vo anohanako zavatra avana fa raha manaraka tsara ianareo ny tena fanenjehana tamin'ny andron' Jesosy io be dia be ny avana ny kristianina tena tamin'izany fotoana zany tena very asy nafantatra n'le rahalahy anankiray zay miaraka taminay izy tamin'ny le convention anankiray tany Allemagne zay misy karana any tany Inde any izy nandray an' Jesosy izy ingénieur le rahalahy fa rehefa fantatry ny havana sy ny namany ary ny mpiara-miasa taniny fa kristiana izy sy ny resaka zareo tsy mitaon'le toerana dia ohatrany asa sombera zany le rahalahy kanefa isorako ny tompo fa araky le teny resantsika teo hoe ny tompo manana lalana raha tena mino n'Andriamanitra ianao ry havana ka zanaka Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra zay ozy Jesosy hoe tsy alany ny tanàna Jerosalema nareo ko ozy raha nitsika n'Andriamanitra ny olona amin'ny fratsy
monina fa raiso afatafo sy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy alany tanàna Jerosalema koa anao fa hain'Andriamanitra foana ny tantananao. Zany le avan'ity Jesosy ty. Zany mahatonga Jesosy napetraka teny fikasana hoe ino raha ombanao ho anao zany raha tratranyzany ianao tonito enjehan'ny olona no le fivavahana no Jesosy ao anatinao. Ozy Jesosy aminao androany ombanao manrakariva ao ambara-patonga ny fahatamperan'izao tontolo zao ho anao zao teny fikasana zany sisy tokony atahoranao na kely kory azy. Ny kristianina arovan'Andriamanitra revana romen'Andriamanitra lalana foana ny kristianina fa ho an'ny ratsy fanahy. Enonareo tsara ty tenin'Andriamanitra ty Apokalipsy 3:9-10. Ho avy ny andro tsy maintsy tanteraka amin'ny olona tsy mino Jesosy ty. Ary izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy menjerana ny kafe mozay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka izy ny mahajanona. Ny fivily Jesosy eny amin'ny raolanitra miavana toropanao fifaliana lehibe ho an'ny kristianina zay miandrazy tahaka ny virjine dimendry. Fa ny fivily Jesosy eny amin'ny raolanitra man'olona tsy mino lazanao hoe tsy maintsy tanteraka aminao iteny amin'ny tendrombohitra izy hoe menjerana aminay iteny. Ary ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny malaky na izay nandefina azy aza dia ijery azy tsy maintsy fanena mihitsika. Ary zany ry havana ny tena mazavaka lehibe ananisitsika ny tenin'Andriamanitra sy nitoritsika ny filazantsara. Raha manaraka ny tenin'ny tompo io anao dika io tsy maintsy misy ny olona makany amin'ny elo tsy maintsy satria tsy ny olona rehetra mino an' Jesosy tsy ny olona rehetra manaky an' Jesosy fa ho atsika kristianina manaraka an'izao tontolo zao aza manjeny ny andro lavy ianao aza variana eny amin'izao tontolo zao ity manao fa tahaka ny zanak'Israely narafitra ny tambohan'i Jerosalema. Ny tanana anankiray miasa mandrafitra, ny tanana anankiray mitana lefona miaro tanana satria misy fahavalo. Inona ny tenin'ny tompo tenenina amintsika amin'izany? Ny tanana anankiray miasa ary ny tanana anankiray miazona fona. Zany ny dikany miazona fona ny tenin'Andriamanitra tsy mety fotsiny hafa zany miasa ka valinao ianao tany amin'ny tsara tsy mety zany fa sady miasa ny tanana anankiray miazona fona ny tenin'Andriamanitra ny anankiray mangatany izy amin'ny tompo e mangatany amin'ny tompo fa ny tompo miaro anao. Somary mamerina kely ny hafa raha tetiteny tamin'ny voalohany tamin'ny atalata anisan'ny fidina ny men'Andriamanitra ny havana atsika ny vavaka sy fifatikana. Raha te sombatika ny tantaranao ianao tian'Andriamanitra tsika iroso lalindalina amin'izany mba zonao miazona ny fona. Jesosy misy ny havana ny teny hoe raha ho avy ny zanak'olona mo hita fona ety ambony tany va izy maninona moa tompo ny teny izany satria be lehibe ny olona variana miasa fotsiny le finoana tsy tazona io ny havana milazanao ary fa raha tsy velominao io mora miany. Zany mahatonga ny tompo ny teny tany amin'ny fiangonana tany Laodikia tany mafy zay anananao tika zany aza variana tany mafy mivoaka ny trano aza mivoaka ny trano mihitsy raha tsy azo antoka fa hiperan-tanan' Jesosy ny hainao aza matory any koa ianao raha tsy azo antoka fa hiperan-tanan' Jesosy ny fiainao. Raha zay no ataonao ataon'ny tompo manaotra no mpanaisanao hitsena ny tompo eny amin'ny raolanitra ianao.
tsika hitsangana ivavaka. Aza mety anisan'izay kamotsonga kristianina ianao zay ny tapany voalohany ibebao amin'ny tompo zay mba tsy mpanjenjena takanikaina ianao finana tompo fa ho ampiasain'ny tompo ianao aromen'ny tompo lalana mba hiasa ianao mitapany faharoa mety hotratrany toejava-misy ianao ianao satria famantarana maseho ny tompo tsy avy-tsika nafa zany fa zao le tomponao miaraka aminao tompo amafisy ny fononao fa izany tsy andavana aminao foenao akory ray misotranao lehibe zay ny amateninao avana misotranao satria fahazavana ny teninao marina fanenony tompotrano anendaka ny fahalainana ty anatinay ianao raha misy zany anendaka ny tahotra ty anatinay koa ianao anendaka ny fanahina fa atonga anay ny olo vaovao atonga anay ny olona fino ery manana an Jesosy Kristy mpanjakanay vavaka ao tahinao reto mpanomponao reto karandroany ny atongavanao reto mbo le mraolaniky mba hitsenanao daholo tsara avy aminay dia ray namanao izay tomponarana amin'ny anaran'i Jesosy